Ia, mbola faly manomana fiadanana tompo amintsika tsirairay avy indray ny ekipan'ny Agape TV. Mbola fifaliana ho anay no tonga mitsidika antsika tsirairay avy any an-tokantrano. Indrindra fa izay miaraka aminay eto amin'ny plateau moa izany samy tahin'i Jesosy daholo. Naka fialan-tsasatra kely moa tsika roa volana izay dia miverina ampifaliana hatrany izay amin'izao la rentrée izay araka ny tenenin'ny mpanompon'Andriamanitra hoe la rentrée moa ny mpianatra nefa koa tsika manana hoe rentrée spirituelle. Dia asaina ampitiavana antsika tsirairay avy hanaraka an'izao fandaharana izay entin'ny pasteur Mario Razafimanjato mitondra ny lohateny hoe ho tonga anie ny fanjakanao. Dia atolotra anao avy hatrany ny fitenenana pasteur Mario. Fa alohan'ny andraisanao fitenenana angamba dia angataka olona anankiray hivavaka. Izay mangetaheta raha nampavy Julien angamba ameko anao ny vavaka na pasteur dia afaka manomboka avy hatrany antsika. Mankasitraka. Mm. Afaka ary amin'ny anaran'i Jesosy. Raha io, Andriamanitra tompon-tianay ianao. Ny dera sy ny lasa dia ho anao irery ihany ary misaotra mankasitraka anao hatrany izahay amin'ny zavatra rehetra. Misaotra anao izahay satria mbola nomenao izao fotoana izao indray. Na teo aza ny fialan-tsasatra tao anatin'izay fotoana lavalava izay dia ny fonay sy ny fanahinay dia mbola miaraka aminao hatrany. Tonga amin'izao taom-pidiran'izao indray izahay, taona vaovao amin'ny rentrée scolaire izao dia mino izay fa hanokatra zava-baovao indray ianao ato anatin'izao fandaharan'ny TV Agape izao dia hatreo feno izao fotoana izao tompo, tsy teny ho azy eto ny mpanomponao fa ianao no ampiteny ahafahana manambara ny sitraponao anatin'izany fandaharana ho tonga ny fanjakanao. Dia mino sy manantena ny fiasanao hatrany izay tompo, ampahafantatra zavatra maro satria misy ny zavatra mbola tsy fantatra eo anatin'izany fanjakanao izany. Dia matoky izay fanahy masina fa hiara-miasa aminay eto hatrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Aleloia. Amen. Amen. Mankasitraka raha nampavy Julien. Dia ia, tonga dia hiditra avy hatrany ao anatin'ny voatoatin-dresaka moa isika. Maraka ny tenenina teo dia ho tonga anie ny fanjakanao ah, ny émission izay atolotra antsika androany izay entin'ny pasteur Mario Razafimanjato. Dia omenanao avy hatrany ary ny fitenenana pasteur inona indray no afaka atolotra antsika ny mpanaraka antsika androany manoloana an'izay ho tonga anie ny fanjakanao izay. Indrindra moa ato anatin'izao fotoanan'ny rentrée scolaire izao izay tena hoe fidiran'ny mpianatra ary fatantsika fa tena mikarakara sy mikenikenina mihitsy ny any Madagasikara amin'izao momba ny izany fampidirana ny mpianatra izany. Raha somary heverina kely tamin'ny herinandro vitsivitsy fatantsika koa fa tafiakatra ary nanao lalao famaranana final koa ny Barea, nisan'ny zavatra afaka resahana daholo izany satria momba ny firenena, momba ny fanjakana izay Madagasikara malalantsika. Dia omeko anao avy hatrany ary fitenenana pasteur Mario Razafimanjato. Iny ary, sora-pitsika raha victoire, na amin'ny fitenena dia araky nambarantomo ny tonga ny fanjakanao. Izany teny izany dia hitantsika ao amin'ny filazantsara ny Matio toko fahaenina. Raha ohatra ka manana baiboly ianao dia oraitsika ny ten'Andriamanitra. Maka tenin'Andriamanitra fitsika mikasika an'izay. Matio toko fahaenina andiny fahatelo amby telopolo. Dia efa fantatsika rehetrarehetra angamba mikasika an'izay hoe ka tsaro ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia hanampy anareo ny zavatra rehetra. Ny fanjakana moa raha ohatra ka handray fanoharana antsika toy ny fanaon'i Jesosy mantsy mba mandray fanoharana izy, na hoe parabole falazany azy amin'ny teny frantsay hoe parabole na hoe fanoharana dia katsao aloha izy ny fanjakana sy ny fahamarinana. Miakatra kely tika eo ambony eo amin'ny andiny tomoko amin'ny andiny fahatelopolo. Matitiko fa eny andiny fahatelopolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe
Ary raha niahatra ny antsaha zay ihany anio ary atsipopatana raha-pitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany. Maika tsy maika va ianareo ry kely finoana. Dia aza manahy ianareo na manao hoe inona no hohaninay, na inona no soanay, na inona no tafianay. Fa izany rehetra izany dia katsahan'ny jery fatratra fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Fankatsarao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy anareo ny zavatra rehetra. Izay zany no lohateny raintsika araka ny ten'Andriamanitra hoe tonga ny fanjakanao. Zany fahatongavan'ny fanjakana zany akory raha ohatra mijery tsika dia fa afaka nampianaran'ny tompo izy io. Any amin'ny Matio toko eny ihany koa mbola manamarina an'izy io toko fahaenina io ihany no misy an'izany teny izany, ny andiny faharoa ambin'ny folo dia miakatra ery amin'ny andiny folo mihitsy atao amin'ny andiny fahafolo azafady. Matio toko fahaenina andiny fahafolo manao hoe ho tonga ny fanjakanao. Io moa zany no tena lohahevitra raintsika androany, ho tonga ny fanjakanao. Matio toko fahaenina andiny fahafolo. Ary tsy vitan'izany ihany fa hoe ataony ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Raha io fanjakan'Andriamanitra io zany no resahana dia sitrapon'Andriamanitra ny atao anatin'izy. Ary io sitrapon'Andriamanitra io dia efa misy ary efa atao any an-danitra mazava ho azy. Matoa asehon'i Jesosy Kristy zany le modely hoe ataony sitraponao ety an-tany dia atao tena mitovy, tena hoe mitovy copie-coller na hoe copie conforme amin'ny any an-danitra. Dia ilay modèle avy any an-danitra io mihitsy zany no apetraka eto ambonin'ny tany ary ny anao anazy dia tsika zanak'Andriamanitra. Zay no nahatonga Jesosy rehefa nalefa an'Andriamanitra ety ambonin'ny tany dia niteny hoe tsy sitrapoko anie ny atao satria amaha olombelona raha nofo azy dia tsy possible mihitsy ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Kanefa tsy sitrapoko anie ny atao izy fa ny sitraponao. Dikan'izany zany manaiky izy an'izay fanjakana apetrak'Andriamanitra izay ao amin'ny vatana. Mba ilazana amintsika hoe ny vatantsika koa zany dia tranon'Andriamanitra, tempon'Andriamanitra dia manao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia izay zany no modèle raintsika, tsy aiza ny ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra fa ato anatin'ny ten'Andriamanitra ihany. Dia zavatra anankiray faharoa azo ambara koa mikasika an'ity fanjakan'Andriamanitra ity dia hoe iza no mibaiko, sitrapony iza ny atao. Raha ndray fanoharana araka ny tenim-pianarana dia hoe ndeha ataontsika hoe fanjakana eto France zao satria ho an'ny eto France zany dia miara-manaiky. Dia sy sitrapony président Emmanuel Macron sy ny gouvernement, ao koa ny assemblée nationale na hoe ny solombavambahoaka. Ireo no manapaka sy mandidy mazava azy chef de gouvernement, premier ministre sy ny ministre miaraka aminy. Ireo zany atao hoe fanjakana mahefa, androm-panjakana mahefa. Dia misy ny androm-panjakana mpanao lalàna ny assemblée nationale. Fa ao amin'Andriamanitra koa dia misy ny hoe sitrapon'Andriamanitra ilay mpanjaka ny mpanjaka dia tsy maintsy misy zany mpanjaka eo ambany fifezana, dia ataontsika hoe ministra. Dia ireo ministra ireo manapa-kevitra amin'ny zavatra ataony handray ohatra anankiray amin'izany ministera zany tsika dia anisan'ny hoe fampianarana ao anatin'ny rentrée scolaire tsika izao. Dia ministra ny fampianarana mametraka programme scolaire hoe année 2025-2026 tsika izao dia ny rentrée manomboka début septembre. Zay mahatonga antsika manomboka début septembre ohatrao mba hanakekezana ny sitrapon'Andriamanitra sy ahafantarantsika ny programan'Andriamanitra izay efa voalaza ny mpaminany teo aloha. Ary ireo mpaminany ireo no anisan'ny karazana solombavan'Andriamanitra hamolavolan'ilay lalàna. Anisan'izany ry Mosesy na ireo fariseo, ry mpanao adalàna sy ny sisa ireo dia nametraka lalàna tamin'ny andron'i Jiosy. Dia fanatanterahana an'ireo lalàna ireo zany dia Andriamanitra mihitsy nametraka an'izy. Dia raha raintsika ohatra hoe ny ministra ny fampianarana na hoe ministère ny fampianarana dia tsy maintsy misy programme zany efa voapetraka hoe manomboka amin'izao ny année scolaire dia mianatra daholo ny mpianatra rehetra hatrany amin'ny ambaratonga faratapony, miainga avy any amin'ny ambaratonga ambany indrindra
dia ny klasy maternelle na jardin d'enfant miakatra any amin'ny école primaire, collège, lycée hatrany amin'ny université. Dia raha jerevana amin'ny rentrée spirituelle zany zay na rentrée scolaire évangélika na messianika dia ny tsia koa dia apetraka ohatran'izay ilay izy hoe ataony sitraponao etỳ tany dia ilay modèle ilay any an-danitra dia ahafahana mahafantatra ny programme scolaire na programme annuel apetrак'Andriamanitra dia ny baiboly no mamaritra an'izay. Izay mahatonga hoe katsara ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Ny fanjakana zany dia tsy maintsy mandeha amin'ny fanjakan'Andriamanitra andresany eto teokrasia. Fa ny modèle hitantsika eto ambony tany zany dia demokrasia. Ny demokrasia dia solombavambahoaka androm-panjakana mpanao lalàna. Fa ny teokrasia dia izay efa voasoratry ny lalàna no arahana. Izay mahatonga hoe boky lalàna aza avela any amin'ny bokin'i Josoa toko voalohany andiny fahavalo dia mazava ny ten'Andriamanitra hoe aza avela hiala ao am-bavanao izy ity boky lalàna ity fa saintsaino andro aman'alina. Asa raha mba misy afaka mamaky ve tsika Josoa toko voalohany andiny fahavalo sy fahasivy. Sy mampirisika antsika aloha avoaka ny rahalahy Victoire amin'ny écran ihany koa izay tsy mana baiboly mino fa mana baiboly tolontsika rehetrarehetra fa zay zany ilay izy hoe aoka tsy ala eo am-bavanao izy ity boky lalàna ity fa saintsaino andro aman'alina ahafahanao mandavorary. Raha tsika zany minisitra daholo tsika rehetrarehetra na hoe mpanjaka. Minisitra moa izy ny antsoina azy raha fanjakan'ny tany satria misy gouvernement ao, misy chef de gouvernement. Fa ny fanjakan'ny lanitra tsika dia antsoina hoe minisitra na hoe fanjakam-pisoa. Aoka tsy ala amin'ny vavanao ity boky lalàna ity fa saintsaino andro aman'alina zany hoe 24 sur 24 ianao dia misaintsaina. Inona ny tanjony hitandremanao hanao arak'izay rehetra voasoratra eo. Fa raha mijery lalàna tany tsika izao ny demokrasia be dia be ny tsy manara-dalàna ary mitondra isan'ambaratonga dia misavofonona zany zay mahatonga anazy hoe demokrasia. Fa tsika tsy hanezika fanjakan'ny tany akory na tsikera fitondrana iza na mpitondranana iza fa ny antsika dia hoe katsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Zao zahatra ataontsika zao ny atao hoe mikasika ny fanjakana dia arak'izay rehetra voasoratra eo izy izy ary amin'izany dia inona ny antony halavorary ny lalanao ianao. Zay ilay lalana isorantsika izay zany manomboka amin'ny premier trimestre mandro-pahatonga ny troisième trimestre dia misy programme trimestriel na hoe isaky ny telonvolana mipetrapetraka. Dia araka ny efa fantatsika ny zanam-pandarana moa zany misy hoe inona ny marina andeha izaha epistily velona ary ho tonga ny fanjakana. Zany itsika zany tsy maintsy mijoro vavolombelona ho hitan'ny olona fantatry olona ary voafehitsika tsara ny ten'Andriamanitra sy ny lalàna rehetra araka ny voalaza eto hoe ho saintsaintsika andro aman'alina izy io. Zany hoe zavatra automatika be amin'ny kristianina zany manaraka ny lalàna na ny fitsipika na ny didy izay omen'Andriamanitra antsika ary ny didy lehibe indrindra anatin'izany dia fitiavana. Ny zao tontolo izao dia fitiavan-tany razana fa ny antsika tsy fitiavan-tany razana patriotisme fa ny antsika fitiava-namana fitiagape manolotra. Ary raha tsy ilaza fa tsy ny resaka rentrée scolaire fotsiny ny kristianina zany raha ny tena izy dia tokony manome fourniture scolaire ny mpianatra rehetra eo anivon'ny fiangonana. Zay zany tokony lojika raha eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary indrindra fa manome fitaovana ho an'ny ankizy sahirana dia sahirana na fianakaviana sahirana dia sahirana. Inona ny antony? Andriamanitra mihitsy no miteny hoe zay rehetra ataonareo amin'ireny madinika indrindra ireny dia ataonareo amiko. Nangety tany menareo anao ny sotroina naona ny menareo hanina tsy ranona trano any nampiatra anareo fa misy ny sekoly amin'izao joro na trano ianarana tsisy. Izy ary namorona trano ianarana ireny ankizy ireny. Dia zay ilay teokrasia kristianina.
commencer par les fournitures scolaires, ny trano ianarana, hatramin'ny tabilao sy ny mpampianatra. Mazava azy ny mpianatra misy a. Fa ny mpampianatra dia tokony izay rehetra fa mba manana traikefa afaka mampianatra dia afaka mampianatra. Azo atao tsara mihitsy any manome fampianarana na dia à distance ary efa misy ny teknôlôjia. Voninahitra n'Andriamanitra fa izay angamba aloha ny azoko ampidirina raha ohatra ka sao dia misy manana fanontaniana tsika dia mila antsika hatrany ny micro ary alohan'ny hanizako ilay fanazavana mikasika an'izay ary. Tonga ny fanjakanao. Ia, Amen. mankasitraka indrindra pasteur. Tamin'izany fanazavana zany dia misokatra ho antsika ny fitenenana ho an'izay manaraka eto sao dia misy manana fanontaniana manoloana an'izay fanazavana efa nentina zay hoe ho tonga ny katsaho aloha zafady ny fanjakana sy ny fahamarinana dia hanampy anareo izany rehetrarehetra zany. Izay indrindra moa ilay hoe ho tonga ny fanjakanao. Misokatra ho antsika ny fitenenana ho an'izay manana fanontaniana. Efa maraparana azy koa moa antsika satria tena hoe fanombohana sy fanokafana ihany ny Mm. androany. Fa fanontaniana tiako apetraka ngamba pasteur dia hoe manoloana an'izay le tenin'Andriamanitra zany tena hoe katsaho aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana dia hanampy anareo izany rehetrarehetra zany. Alohan'io tenin'Andriamanitra io tena misy tena miteny mihitsy izy hoe aza manahy ny amin'izao, aza manahy ny amin'izao. Mm. Nefa fantatsika amin'izao fotoana izao indrindra moa any Madagasikara araka ny efa voateninao teo iny tena hoe misy ray aman-dreny tena mieritreritra sy mitantena mihitsy ohatra ny ahoana ny ampidirana ny ankizy, ahoana ny écolage, indrindra ireo écolage mbola isam-bolana satria amin'ity mety ho vita ihany fa ny amin'ny volana manaraka sy ny amantoana rehetrarehetra mbola apetraka amin'ny tompo, mbola entina mibavaka, mbola mety hoe tadiavana olona dia zavatra hitako hoe voaraiko zany ohatran'ny hoe te hirassurer koa ny tompo hoe aza manany amin'izany rehetrarehetra zany fa katsaho ny fanjakako sy ny fahamarinako dia hanampy anareo izany rehetrarehetra izany dia afatra ho antsika tsirairay avy moa izany mazava ho azy ho an'izay manaraka an'izao émission izao indrindrandrindra mety any an-tanàna anao amin'izao na mety anatin'izay situation izay anao dia te hirassurer anao ny tompo hoe ny fanjakany aloha dia hanampy anareo Mm. rehetrarehetra izany. Dia izay angamba ny somary plus ou moins marana antsika anazy koa pasteur hoe raha misy hafatra tianao ampitaina amin'ny mpanaraka antsika androany manoloana an'izay fanokafana izay dia omenanao avy hatrany ny fitenenana ampahery indrindra i-encourager ireo ray aman-dreny na mpianatra na aty moa izany mazava ho azy aty ampitan-dranomasina misy rentrée koa peut-être pas dans les mêmes conditions fa mipetraka eo ihany izany hoe fikarakarana sy ny zavatra rehetra fanomanana zay. Ia. Mhm. Ia, sotranao izay fanontany izay mikasika an'ilay inona no haninay, inona no sotroinay, inona no tafianay araka ny voalazan'ny matiotiko fa moa zany dimy fa telopolo ka hatramin'ny fa raika amby telopolo, roa amby telopolo dia mazava ho azy. Nanana roa volana tsika tao tsy haiko na telo volana ve ny vakansa scolaire. Tokony nanomana ny olona zany ny ireo fourniture scolaire ireo dia misy koa ny sakafo mazava ho azy. Azo atao tsara zany nanangona vola tamin'ny fiariana indray ataontsika hoe famolena sy ny fiompiana fa ny mampalahelo mantsy iaraha mihitsy zany amin'izao fotoana izao be dia be ny olona mpamadika manao lanonana famadihana ary andaniana vola be satria mamono omby mamono kisoa manasa olona be dia be mividy lambamena dia izay no nalaza tao anatin'ireny vakansa ireny satria vakansa lehibe io dia ireny zavatra izy zany dia anisan'ny zavatra tena mamofaly ary fanitso be ny firenena mampahatra ny fianakaviana satria tenena tsy maintsy andoha andren-jara ny olona mividy lambamena ohatra na vidy ny omby sy sisa mba ho voninahitry ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny na efa maty dia hoe zanadrazana reto dia hoe velona ray trano maty ray fasana ka raha vao tsy mandoa ianao dia tsy mahazo alevina anatin'ny fasan-drazana ny ankonanao rehefa ho avy ny fahoriana. Dia izay zany no tsy valapatra an'andrentsika mbola avy fotoana irasantsika resaka fomban-drazana sy ny famadihana fa io zany dia anisan'ny fanitso be firenena fa ho antsika kristianina moa zany rehefa tsy manao an'izany intsony dia mino aho fa tsy ho sarotra amintsika ny mampiditra ny zanakitsika ary raha misy ary ny sahirana dia ireny indrindra no anaovana antsoavo ho antsika kristianina raha toa hoe mpamboly vary fotsiny izao sy mpiompy
dia atao tsara mihitsy ny famokarana atao be dia be mba hisian'ny ambom-bava ao anatin'ny fianakaviana. Atao ny fiompiana sy ny asa tanana anamorana vola hitsindrovana ny rentrée mazava ho azy. Ary raha misy olona tsy manan-katao dia azony atao tsara mihitsy no mitady asa amin'ireo olona manana tany na vola hoentina ampiasaina. Tiako atao izany dia afaka atao tsara ny mamorona asa fivelovana. Be dia be ny zavatra azo atao raha tsy ilaza fotsiny any Madagasikara satria tsika moa samy malagasy dia afaka mijery an'izay. Dia ireo fambolena sy fiompiana ireo a, raha tsy ilaza fotsiny zao resaka fiompiana biby. Be dia be ny poule pondeuse azo atao. Azo natody ny atody anankiray raha ny fahafantarako azy 700 na 3005 any ambanivohitra zany dia natao hoe tsy manana fiompiana ilay olona na tsy mamboly fa maka atody fotsiny any ambanivohitra mandeha makany izy na andeha tongotra tsy amin'iny dia mividy iny izy vidy atody izy 3005 dia hoentina ety amin'ny vilona amidy 5000 dia efa azo 1500 isaky ny atody. Ka raha mahatonga atody 100 fotsiny izy isan'andro dia amiko efa ampy iveloman'ny sy mianakavy zany. Ary raha nanao an'izany fotsiny anatin'ny ray volana na roa volana voavidy daholo ny fourniture scolaire. Exemple fotsiny izay a. Ankoatra ny fambolena ny mangahazo, ny vary, ny vomanga, ny légumes isan-karazany tout est possible à celui qui croit. Ny zavatra rehetra dia hainy mino. Izay ny voalazan'ny ten'Andriamanitra. Ka tsy hivalapatra be amin'izay ngamba ny isika satria ilay fotoana koa fohy a. Dia izay no mahatonga ny teny hoe azo atao tsara mihitsy a ny miara vory ny fianakaviana na fiangonana dia manao dinikasa dia araka ny ohabolana efa filazantsika eto manao hoe tsisy manana ny ampy fa sambatra izay fanampy. Misy ny manana ambom-bava be dia be raha ohatra ka mpamoly vary fotsiny. Misy manana ambom-bava raha ohatra ka mpiompy akoho fotsiny. Poulet de chair na poule pondeuse na miompyomby izy na omby vahabernono na ondry na akoho ny ganagana ny gisa ny vorontsiloza tena hoe legioma sy ny zavatra azo hohanina rehetra manginy fotsiny. Fa raha rehetrarehetra reo fotsiny no tabatra dia na dia atao hoe tsisy resa-bola ary fa mifanakalo na fanometanana dia teneko anao fa tena tsotra be zany. Tsotra be zany. Marina fa tsotra am-pitenena izy fa mila volonté, mila filiavana tsirairay avy zany ary tsy maintsy manomboka amintsika kristianina izy satria tsika eo nasian'Andriamanitra mikasaka ny fanjakana sy ny fahamarinana dia manampy antsika ny zavatra rehetra. Tsy miteny loatra zany teny fa misy dikany ary azo atao tsara ny zavatra rehetra dia mino araka ny ten'Andriamanitra. Makasiraka Loha Victoire, averiko anao fitenenana. Ia, mankasitraka indrindra Pasteur Mario. Ia, afatra farany arany amaranantsika ny famarana ny émission dia ny fandaharana dia omeko any Ranabavy Julien angamba raha mbola Ranabavy Julien avy eo a mamarana azy amin'ny vavaka. Raha misy afatra farany aho any mpanaraka antsika Pasteur Mario nafampaherezana manoloana an'izay. Zay efa izy teo fofo kely fotsiny 2 minitra ary. Azafady indrindra. Mm. Midy micro anao raha Ranabavy Julien. Amarana vavaka. Ia, Raha tsisy ambaratsy moa dia farana vavaka ary. ia. Eny ary raha ohatra moa izany hoe tsisy manan-kambara intsony tsika dia isaorana ny tompo moa ny fotoana androany tato anatin'izay fanokafana n'izao fandaharan'izao indray raha niatrika ny vakansy nandritran'izay 2 volana izay. Isaorana ny tompo hatrany amin'ny zavatra rehetra indrindra izay vitantsika androany dia inoana sy antenaina ny tsirairay avy notrona hatrany ifandray tanana amin'izao fampandrosoana ny émission ato amin'ny TV AKP izao.
dia ho faranantsika mivavaka raha nanomboka tamin'ny vavaka tsika, dia ho faranantsika mivavaka ihany koa isaotry ny tompo ra io. Indray ny hafalianay tamin'ity anio ity tato anatin'izao fandaharana androany izao. Tsapanay hatrany fa manatrika anay ianao amin'ny zavatra rehetra, misaotra ny amin'ny fanazavana rehetra izay nentin'ny mpanomponao hanambarana ny fanjakanao Andriamanitra. Ifonana izay rehetra tsy araka ny sitraponao nefa matoky sy mino izay fa namasina fa hanolo-tsaina endry hatrany ianao amin'ny fandaharana rehetra izay tanterahana eto. Ataovy tsapanay hatrany tompo ny marina izay lazain'ny teninao ao anatin'ny fandaharana rehetra amin'ity fandaharana ato amin'ny TV agape ity, mba ho fantatry ny olona rehetra fa ianao Andriamanitra rehefa miteny dia tsy maintsy tanteraka ary tanterahanao amin'ny fahitsiana, amin'ny fahamarinana rehetra izany. Dia mino sy manantenanao hatrany izay tompo, anohana anay ianao, ampiasa olona hatrany ianao ahatanteraka ny sitraponao, satria izay ny voalazana hoe rainay io izy any an-danitra raha nampianatra ny mpianatrao izay dia nampianatra ny mpianatrao ianao dia izay mihitsy ny nambaranao hoe rehefa mivavaka ianareo dia ataovy toy izao hoe rainay io izy any an-danitra, atao anie ny sitraponao ho tonga anie ny fanjakanao dia anatanteraka an'izany hatrany izahay. Omeo hery tompo ny tsirairay avy izay maheno ny sitraponao mba hahatanteraka ny fanjakanao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Dia misaotra makasitraka tompo fa Andriamanitra tsara ianao ary manatanteraka hatrany fahatsaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Aleloia. Amen. 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 Ia, mankasitraka antsika tsirairay avy dia izay indray moa ny fandaharana natolotray ekipan'ny Agape TV androany dia mbola manomana fiadanana tompo amintsika rehetra dia amin'ny manaraka indray. Samy tahian' Jesosy daholo.